amin'ny kafalianatrano ray tompoko lasy tompoko vava no itsidinaka ny tokantranonao amin'izao alady alina izao amin'ny alalan'ny fandarana mahery atolotratsika ny arahaba ary asainam-panazantsika anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Etontsika manomboka ny fotoana ary dia ny tontolon'ny baolina kitra dia samy niatrika lalao iraisam-pirenena eo amin'ny fananana afrikanina ny ekipa solitena malagasy tamin'ity faran'ny herinandro ity ny knapsa sport sy ny fosa junior ka ny vokatra tatsikeniano no menantsika voalohany fa tsy voatanan'ny fosa junior tamin'ny atsala irainoray ny ekipa ny AFC Leopard Aviaty Kenya amin'ity izany fa dia tsara lazaina hoe tsara aloha ny vokatra ho an'ny ekipa malagasy tamin'ity fananana ity. Fa omaly tolakandro dia mitaterahana teny amin'ny kianjan'ny votovorona ny lalao izay nikatrohan'ny knapsa sy ny KCCA fa Aviaty Uganda kosa indray izy ty ho an'ny fedina ny tompondaka tsara ihany koa ny vokatra satria nivoaka nandresy teto an-tany ny malagasy tamin'ny isa ronoray fitiny namana zakino amintsika ny vokatra izay lala omaly teny votovorona izay. Tamin'ny alalan'ny baolina tafidry Francis tany amin'ny isa faharoa amby sivifolo no nibatan'ny ekipan'ny knapsa sport fandresena tamin'ny isa ronoray nanoloana ny ekipan'ny KCC AFC aviany Uganda ny sabotsy tolakandro teo teny amin'ny kianja amin'ny votovorona nandritra ny lalao mandroso ny dingana savaranando ny fedina ny tompondakany Afrika isatarika taranja baolina kitra. Ny Kampala Capital City Authority anefa nanokatra ny isa tamin'ny alalan'ny Simbambi Derika teo amin'ny minitra fahatelo amin'ny 50. Minitra taorin'izay nefa dia navita nanasala ny isan'ny solitena malagasy rehefa nahazo penalty taorin'ny faiza manao manokana nataony Lalaina. Penalty izay tafiditry feno somatsara.
Nandritra ny fizaram-potoana voalohany dia ny famalina ny fanafiana ho an'ny rotota. Ho an'ny Knapsa Sport dia tokony efa nahavita nanokatra nisa teny amin'ny solaitra be indrony sesy lalaina teo amin'ny minitra fahenina amby folo sy fadimy amby telopolo. Torak'izany ihany koa ny KCC FC dia nahazo okazion maromaro ihany saingy mbola voasakany ando hatrany. Ity mpianatra atokazon'ny Knapsa Sport ity dia mendrim-piderahana tamin'ny fanohanana nataony. Raha tsy nisy azo tokoa mantsy dia maromaro ihany ny baolina saika tafiditry ny Ougandais tamin'ity lalao ity. Anisan'ny nisongadina indrindra tamin'ireny ny baolina tokony nitarihan'ny KCCA roa ohatra teo amin'ny minitra fa 5-10. Tsara manamarika fa nampitombo ny ampony mpilalaon'ny Knapsa Sport ny fampidirany vahiny baolina voalohany ka nahatonga azy ireo nanao fanafihana totoafo nanomboka teo amin'ny minitra fa 5-10. Na izany ary dia tranga ratsy ho an'ny solitena malagasy ihany nampidirany vahiny baolina taty an-tanindrazana. Etsakilan'izay dia mila jeren'ny mpanazatra sy ny teknisianina malagasy manokana ny tsy tokony anaovan'ny vodilarana fahadisoana kaikaiky satria manana ny Mostafa Kiza izay mahay mandaka coup franc balle arrêté zareo KCCA. Tsy maintsy hiady mafy arak'izany ny Knapsa Sport ny 20 febroary ho avy zao any Kampala mandritra ny lalao miverina mba ahafahana miakatra amin'ny dingana manaraka.